Fanatratra telo kosa ireo zazateraka teo anelanelany raika ambin'ny folo ora sy sasany alina sy ny farany taona 5 sy 10 ka hatramin'ny 12 ora sy fefany alina ny voalohany volana janoary tamin'ny maternité Befilatanana. Ary avy kosa ny fanadadiana. Raha ny sasany manao fety ny alin'ny farany taona dia atao kosa ireo renim-pianakaviana miatrika ny fiterahana. Nahatratra 12 ireo zazateraka teo anelanelan'ny 9 ora maraina ny faha 30 volana desambra 2024 ka hatramin'ny 9 ora maraina ny voalohany volana janoary raha ny nambaran'ny dokotera tetsy amin'ny maternité Befilatanana. Ka ny telo tamin'izy ireo no teraka teo anelanelan'ny 12 ora sasany alina ka hatramin'ny 12 ora sy fahefany ny voalohany volana janoary. Ny zazateraka zany eo amin'ny 12 no isany. Dia amin'ireo ny anankivalo no natao césarienne, dia ny 10 accouchement normal zany accouchement par voie basse. Dia amin'ireo ananky 12 ireo ny anankitelo zany no teraka anelanelan'ny amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 12 sy fefany alina teo. Dia amin'ireo zazareo koa ny anankefatra no alefa réanimation néonatale somary misy urgence amin'ilay zaza dia tsy maintsy nalefa réanimation néonatale fa ny ambony zaza normal tsara daholo. Isan'ny teraka tamin'ny 12 ora sy 10 minitra ny voalohany volana janoary 2024 ifanomezan-tsoa mandresy zazalahy kely zanaka voalohany Andramatoa Rasoa Manalina Zolalaina 12 taona. Nisoritra teny amin'ny endriny hafaliana tamin'ny fahazoana ny 5 tao anatin'ny fety. Na zazakely manao fety ny olona dia tena miteraka teny amin'ny hopitaly. Tsy adin'ny mpitsabony ny rarisoa ny malagasy rehetra amin'ity taona vaovao ity ary ny rarisoa ihany koa ireo zaza voateraka. Engany io mba hitondra fahombiazana, fandrosoana ho an'ny tanindrazantsika ty taona 12 sy 20 ity ary mba hifankatia hatrany ny malagasy dia indrindra moa zany ny zazakely izay teraka tamin'ny alina dia mba tsy ho faharofy ary atanjaka foana izay zaza ro salama tsara ary mba izy ireo no avy n'ity firenena malagasy ity. Sarotra ny asan'ny mpitsabo raha nambaran'ny dokotera saingy rehefa tao amin'ny fosy hampitsikiana izany dia vita ihany na dia miasa andro manalina aza.